Nandritra ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna roapolo ao anatin'ny faritra Iorombe dia niantso ny fiara-miasan'ny komina sy ny mpisehatra rehetra ahafahana mampandroso ny faritra ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra Andriamatora Rakotomamonjy Nepatraiky. Manana ny tombony rehetra ahafahana mandroso ny faritra Iorombe, toerana mamokatra ara-pambolena sy fiompiana, manana angovo azavaozana, manana rena kibon-tany sy toerana ara-pizahan-tany. Fanamby apetraka ny ahatonga ho faritra fitaratra amin'ny fampandrosoana ny Iorombe. Miantso ny fiara-miasan'ny komina sy ny mpisehatra rehetra ahafahana mampandroso ny faritra Iorombe ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra Rakotomamonjy Nepatraiky nandritra ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna roapolo ao anatin'ny faritra Iorombe. Nomariany fa tsy hijerena loko politika ny fampandrosoana raha nilaza izany izy ny sabotsy teo tao Iosy. Raha-mpanjakana izay tarifin'ny filoham-pirenena era Ranomampianina rehefa nandilika dia napetraka ary nitapahana fa izay milatsaka ho maire na tsy lany ary izy dia afaka miditra ho mpanolontsaina ny maire izay mifaninana taminy raha ohatra ka mahazo ny vato sahaza amin'izany. Zava-dehibe zany satria matoa milatsaka ho fidina dia samy te hampandroso an'ity Madagasikara ity. Koa eto miarahaba manokana ireo commune izay misy mpifaninana nefa samby mandrafitra an'izany filakevy tantanin'izany. Manahirana ihany miara-iasa amin'olona eritreretina adversaire-ny tena nefa matoa ny latsaka fa tsy lany dia mbola tsy andro ny tena. Ho an'ny commune ambony Vohiatriosy manokana dia azo lampan-tanàna vaovao ny any toerana. Nisy malasa teo nanatanterahana ny fandravana ny trampokon'olona Iosy. Ny ben'ny tanàna ny Iosy izay nilaza fa ny fanadiovana ny tanàna na ny lahara-pahamehana ho azy.